Tafasaraka soamatsara ireo zazalahy kely kambana izay niraikitra ka nodidina tao amin'ny hopitaly Agirao Malalarby raha nitatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. 3 volana sy tapany ireo zazakely ireo izao nodidina izao. Profesora Francis Alain Onalda no nitarika ireo ekipa-mpandidy. Nandrasana ho feno lanja tsara izy ireo vao nodidina sy nosarahana araka ny fanazavan'ny ministera. Noraisin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka Antanana Feno ny fikarakarana ireto zazalahy kely roa avy any amin'ny distrika ny Arivon'ny Mamreto hatramin'izay nahaterahan' izay. Ia mafindray ny fahatapahan-jiro eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo noho ny faharitran'ny renirano. Androany alakamisy dia voatery nanapaka ny jiro nandritry ny adiny iray tamin'ny faritra maro ny Jirama noho izay renirano miahitra izay sy ny fidinany ahavon'ny rano ny tohadranon'ireo toby famokarana herinaratra avy amin'ny rano izay. Any Andekaleka manokana izay mpamatsy be indrindra ny herinaratra eto Antananarivo dia nahitana fihenana iray metatra ny ahavon'ny rano amin'ny tohadrano raha nitatitry ny Jirama. Mba ahafahana mampiakatra ny ahavon'ny rano dia tsy maintsy ahena ny rano alefa any amin'ireo vondrom-piariana herinaratra ka mihena noho izany koa ny herinaratra vokarina ho hiatran'ny Jirama. Iazo any Kigali indray ny filohan'ny Repoblika Madagasikara ny Alahady 1 Aogositra izao raha nitatitry ny filakevitra minisitra natao Malalarby. Izy no hitarika ny delegasiona malagasy hanatrika ny lanonam-pianiana ny Paul Kagame izay lany indray ho filoham-pirenena ny Rwanda. Hanamafy hatrany ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena roa tonto izany fitsidihan'izany ary koa hoentina hanamafisana ny fiaraha-miasa n'ireo firenena samy Afrikanina ho hiatrany ny tatitra. Vao ny volana Aprily teo moa no nitsidika tany Rwanda ny filoha Andry Rajoelina namonjy ny fankalazana ny faha-telopolo taona ny vonomoka nanjo ireo Tutsi tao Rwanda. Ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ary ministry ny raharaham-bahiny teo aloha Richard Randriamadrato no solitenan'ny Madagasikara ho kandida handray ny toeran'ny filohan'ny komision'ny vondrona Afrikanina araka ny vaovao nampitain'ny fiadidinan'ny Repoblika. Kandida misa 3 hafa avy any amin'ny faritra atsimon'ny Afrika no hifanandrina aminy amin'izany dia ny praiminisitra Keniana teo aloha Raila Odinga, ny ministry ny raharaham-bahiny Mauritiana Nilkomor Singh Gayane ary ny ministry ny raharaham-bahiny avy any Djibouti teo aloha i Mahmoud Ali Youssou. Ny volana febroary moa no tapitra ny feptom-piasan'ny filoha ankehitriny ilay teratany Tchadiana Moussa Faki Mahamat ary handray ny toerany izay lany amin'ny fivoriam-be amin'ireo kandida anankiefatra ireo. Tsy tafitany amin'ny manasa-dalana eo amin'ny 100 metatra misy fefy-vehivavy Sidonie Fiadanatsoa. Teo amin'ny laharana fahaenina no nisy azy tamin'ny hazakazaka fanavotana izay nataony androany alakamisy. Ny roa voalohany tamin'ireo hazakazaka fanavotana miisa andiany 3 natao androany alakamisy ihany moa no tafitany amin'ny dingany manasa-dalana. Tapitra hatreto noho izany ny lalao olimpika ho an'ity solitenan'ny Madagasikara ity. Tsy nahavita namotsana ny zava-bitany tsara indrindra ary ny zava-bita tsara indrindra teto Madagasikara ihany koa moa ny tenany tamin'ireo hazakazaka roa nataony. 13 segondra sy 12 apahazato no nanaova ny hazakazaka androany alakamisy.